Fanirahantsika nahita reny moa zany taorian'ny fisamborana sambo-dokotra niamperisetra natao an'ny fanira Alban Akotorso sy Clémence Aradirina dia voasazy izy ireo sous contrôle judiciaire ambany fanaraha-masony fitsarana. Izay no antony iresahako amin'ny anaranay telo mianadahy sy ny mpanolo-tsaina namana rehetra manoloana ny zavatra nitranga tao aorianany rehetra tsavorovoro ireny dia ny amin'ny fijoroana amin'ny maha-olom-boafidy manoloana ny olona ny jiro sy rano mahazo amin'ny mponina rehetra eto Antananarivo sy eraky Madagasikara. Nametraka fitoriana izahay, fitoriana izay efa niarahany teo anivonivona firaisan-kina. Nametraka taminay tamin'ny sabotsy 5 tsy misy nandray zany dia niverina izahay telo mianadahy nakaty mihitsy na ranomarina aza dia repos médical izy mianadahy fa dia tsy maintsy naverakety izy nametraka iza fitorianay ary inona no antony. Mazava be ilay izy voalohany dia fitoriana ny ministre délégué miadidin'ny gendarmerie sy ny ministre ny filaminam-bahoaka no ny fanaovana sambo-dokotra olom-boafidy telo teo am-panatanterahana ny asany miampy harcèlement moral sy harcèlement physique. Mitoroko izahay contre X ho an'ireo vatan-dehilahy maromaro gros bras tao anaty fiara laharana 220 TBN izay niarahany rehetra nahita tamin'iny zoma iny. Mitoroko izahay contre X ireo nanome baiko sy toromarika tao anatin'izany rehetra izany. Inona malaza inona maresaka sambotra aloha tamin'ny faran'ny herinandro teo sy ny resaka fitsarana fampanohavana dia asa nahoana ny toy an'io aloha amin'ny lafiny anankiray toy an'loha mikasika an'iny dia zao afaka minitra vito zao mbola mitoy ny fametrahana an'ilay hoe taratasy le manaraka ny fidingan'ny ara-dalàna zany amin'ilay hoe zao lasany amin'ny préfet zany zao le solotena avy amin'ny filakevitry ny tanàna zay toy n'le raharaha babasy Clémence ary le lera faralahy zany dia efa eny amin'ny préfecture eny zany zao ny mpanatitra ny taratasy toy n'le taratasy tokony napetraka satria voasambotra teny andalana zareo raha saika hoe andalana ao any amin'ny préfecture iny zany miteraka resabe le fisamborana satria hoe nondian'izy ireo ohatrany hoe mandeha makany amin'ny avenue ve no ahina hoe tarika olona ho eny amin'ny 13 mai satria ny fiarakodia zay tokony andehan'izy ireo dia dakaparikina teny amin'ny sisiny arisa ny antony ny zavatra natao teo anivon'ny commune sy tafiditra tao anatin'ny lampantarana zany fiarakodina moto satria nisy le fivorin'ny le assise de coopération décentralisée ny rahan'ny France sy Madagasikara dia napiatrano zany ny commune dia efa nisy chapiteau be zany tao parikina ny idirana natao tamin'iny dia tsy maintsy taty ivelany fiarakodia ka andeha hamondy ny fiarakodia ho any amin'ny préfecture ibabasy rafaralahy Clémence anao samborina satria mety zay ve zany hoa ny antony fa hatreta aloha zany tsy sisy lafaralahy serasera anivon'ny atemerandolona dia hoe fitoriana nataon'ny talen'ny fiarovana dia talen'ny fiarovana soloina dia ohatrany hafahafa be ilay fandehandra raty ny antony moa zany dia maninona hoe satria lazaina fa nanao amboletra tany amin'ny lapam-panjakana dia ohatrany amboletra aloha zany tsy mazava satria ny raha nahita le vidéo tamin'iny ny tena aloha isany nanatrika teo fa tsisy hoe amboletra hoe tonga zay hitady andramatoa olona dia anatra taratasy dia somary niditra kely tao nomena lalana niditra tao iresaka teo amin'ny akay dia nanoratra taratasy teo avelany fotoana nanoratra fa raha nisy fotoana nanoratra dia ohatrany ny hafahafa hoe niditra amboletra amin'ny fomba hoana moa ary lizy ridicule be raha to amin'ny teny vahiny satria ilay olona dia miresaka ny valikafatra hoe zay olona telokely reny faible nareo zany ve moa vita hoe androbana nongana fanjakana na hoe andeha tena hoe anakorotana ao anaty lapam-panjakana ary tao anatin'iny fiany miaramila sy polisy maro be teo mbola ny ampy tamina satria vongisaka kely ry izy telo menada dia mbola nisy tamina 4 raha tonga teo ka hoe inona moa zany hoe amin'ny fomba hoana no afahana hoe tena mananika lapam-panjakana dia zany hoe rehefa jerena le izy tsy miaro any zareo mihitsy raha miteny an'izany ohatrany hoe tonga amin'ilay fiteny hoe rehefa tianao vonona ny alika dia lazaina faromotra dia mandeha moa zany ny karazana hoe zao mivesatra sy ny sisa satria tao anatin'iny izy ny tena nanao serasera be mihoatra ny fanao zara tena ny andry
fa ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina no manao serasera amin'ireny fa izy ny alohana satria raha ny fandehany refa misy tranga ohatran'ireny de aingana be mihitsy na fiainana ataontsika hoe ao anatina fianakaviana mpitondra ary de ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera matetika tonga de miaro lalana manao serasera fa tamin'ity zany a de ohatran'ny hoe nakantoerany lay olona rezany toko raha fahalumanana io a fa atao anatin'le izy de hoe nakatony ihany koa ny fahafahana manao hevitra atao anatin'ny pejiny tao anatin'ny zavatra rehetra no tsy afaka anaovana commentaire zany zany aloha zany midika hoe inona ny antony satria demokrasia le resahana ary ao anatin'ny faneho-kevitra zay ataony a de somary misy le ohatran'ny hoe endrika fiantsina ihany manesinesa mandatandata ny zay le izy a am'le hoe tena en matière de démocratie zany tokony raha hoe tia mifanakalo hevitra izy a sy ny sisa de nisokafa ny fahafahana mba hoe asa zany oa hoe inona mety ho valin'ny fitsarana fa ny zavatra anankiray sanatria ohatrany hoe mandeha zany baiko sy ny tsindry hoe tena enjeo de ataovy an'izao vezatsy olo retsy de mampatsiahy fotsiny tsika hoe ny 94 na nahoana ny resaka lampam-panjakana ary le tamin'ny 2014 a izay hoe tany anaty toeram-piasana olona no misy secrétaire national natoko tena hoe tonga de mitsaingoka fananan'olona koatrany hoe fitirana keriny a reto zany raha ohatra hoe lohana tsy haiko hoe 3 taona sazo miantona ohatra na 2 taona de ny tamin'izany zany tokony tsy haiko hoe 10 taona trano maizana sazo miatra vesa mampita fotsiny tsika am'le zavatra misy antony hoe inona no tena motivé an'le hoe natao sambodongotra tena nalakely le olona reo olom-boafidy reo ny olom-boafidy a de misy vahoaka nametraka fitokisana tamina meiraka azy reo ary ny zavatra nyresahany izy reo sy ny tenen'izy reo de zavatra legitima satria zavatra marary ny ponina ao anatin'ny farim-piadidiana zay na voafidy azy reo de mahakasika ny sosialy zany a de ny jiro sy ny rano satria na mifotsiny reo fa mbola mitatra amin'ny resaka lalana ohatra zany nge problème eny amin'ny faritra 67 eny akasina reo toerana maro samihafa zany ho avy-tsy hoe la mifahavaratra fa mandalo de hoe eo ihany koa ny amin'ireo tatatra maro samihafa zay tokony efa hoe tokony hodiovina sy ny tsisa legitime be zany le ataontsika hoe fitariana sy fitakina zay ataon'izy ireo fa le hoe inona ny tena motivé an'le hoe sambodokotra satria mbola afaka nataony ohatra fantatra hoe afaka nandefasana taratasy fiantsona zareo a no ny antony iny a de tonga manao manazava an'izany hoe nandefasana convocation fa tsy nisy zay fa ohatran'ireny le hoe tonga de samborona avy hatrany ary mbola nitomila izy ary izy tena amikery a satria de nitondra takaitra mihitsy nireo le namana mpanolotsainy tanàny reo a no ny dona sy ny ratra mahazo azy reo zany mitondra beke mihitsy moa zany hoe vehivavy iny reny mpianakaviany iny a nefa niarana herisetra de za zao zany tena mba miandry hoe ny réaction andreo ataontsika hoe mpiaro ny zony vehivavy le hoe vadavloam-pirenena zany lo alarana ao anatin'io zany zao herisetra miaraka amin'ny vehivavy tena hoe ahoana satria nanao fitoriana ny ataontsika hoe ny antoko zay amina voafidandreo a nanao fitoriana ny amin'ny fitsarana ny am'izay resaka hoe herisetra zay natao tamin'ireo olom-boafidy reo de ho hitantsika eo moa zany ny fivoarana satria tsy voareny ihany koa ny atao hoe fitoriana avy amin'ny fanoherana sy mbola tsaroantsika tsara lay karazana fisandohana zay nahazon'ny tompony andraikitra voalohany any teo anivon'ny HVM zany a nasokatanan'ny filompanorona zany antoko zany ny filoha teo aloha hoe Rajoanaramapiana nisy fitoriana zay nataon'izy ireo a tsy hita moa zany zay toy ny atreto fa de ny fitoriana aloha mipetraka hatrany a misy fotoana angamba tsy maintsy mba hoe ainona ny toy indreny rehefa tena mifo ary miritra tsara ny eo anivon'ny fitsarana amin'izay fotoan'izay satony amin'ny fotsiny zany fa amintsika amin'ny teny io zany a be deabe ny fihetsiketsehana satria raha ny amin'izao fotoan'izao aloha zao de ny votovorony vokatry ny resaka jiro io mpianatry votovorona moa zany sy ny ponina eny atoerana io satria tena barazo be eny am'izao fotoan'izao hatramin'ny omaly ihany koa tamin'ny toerana maro samihafa ny avaradrano rehefa miresaka avaradrano zany de mahazo any alasora mba manambola hatrany akady kely mandeha makany tena tsy ny fankahitana de tena zay le olana ary manira ny olona de eo mantsy le fanontaniana hoe raha le fiarovatena aty ambadika zany hoe de efa misy any lamina matipaika mahanany olana mikasika an'izany herinaratra sy ny resaka rano zany de manomboka misesy ihany koa reo minisitra tompon'andraikitra voalohany mikasika an'izany na ny rano ministry ny rano zao de atao amin'ny aina manjery RNM tamin'ny vahiny zany tamin'ny Maleriva ny ministry ny Angovo ihany koa de mitanisa an'ireo karazana hoe tetikasa zao tsy fahampiana misy ny tetikasa zao de fantaniana mipetraka ihany le izy hoe zay ny antony zany hoe tsy mitovy ny contexte tamin'ny 2016 sy ny tamin'izao 2016 zany toko raha fahalamanana be lehibe efa nisy miparka solaire tetsy Batolampy
efa nandeha ihany koa ny fandehan'le tetika sasahofika sy volobe zany tamin'ny fanomboana an'izany fa atao anatin'ny ataontsika hoe mandeha ny négociation samihafa zany ao anatiny hoe vaolana ary efa nisy koa mifanafarana groupe tamin'izany fotoana zany nataon'ny fitondrana raha tsy ndresaka afa tsy ny teo de hoe fa nanino reny tsy nitoy de tsy mitona fanazavana zany ny tompony andraikitra kehitriny fa manovokovoka an'le hoe mamahany olana efa nitambesitra tamin'ny jirama nandritra ny fotoana ela ny fitonana am'izao fotoana zao de 4 taona aveo au pouvoir ary toko raha fahalamanana ary tadidiko tsara ary le fifandarana tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024 ny hoe tokony anao dam manangonana rano mikasika an'le hoe le olana tamin'izany efa nampanatenaina fa ho avy roeniny ao anatin'ny mandaray mandat tsy haiko raha hoe niova ny faharetany fa 5 taona ao anatin'ny mandaray de efa ho avy roeny ny kolotsaraka angovo eto Madagasikara fa filana angovo eto Madagasikara de mety niena voeny raha mifahafantarana an'izy de hoe nanova inona ary le fanovana groupe tany andekaleka satria groupe vavao efatra ny tany tokony falamanana betsaka le resaka voalaza miafika lenina hatramin'ny 20 volana efa matona zay de aveo nisy le teniny fanomezana le ministre tany Tomasina tadidiko tsara mena 3 andro anao le mato ministre mahany olana de aveo tsy mivoaka eto raha tsy hitany vaolana fobetorany ambo manambola tamin'ny volana novambra taona 2024 nisy ale amin'ny herintaona ohatry zao tsy tokony hisy tony délestage satria fandara manokana tamin'ny fahitalavitra inao manjery mpanjakana ny resana zany de la volana novambra zao efa afaka 2 volana tsika miteny zao fa tsy adiny 2 tsy adiny 3 tsy adiny 9 fa adiny 5 adiny 10 ny any am'le toerana misy grevy am'izao fotoana zao nanomboka amalina ny tapaka zanjiro zany hatramin'io mbola tsy mandeha eritrereto am'izany zany le zavatra misy kosa inona ny fiatraika alizy akaton'ny fitondrany akolaka ny orinasa indrindra fa ny orinasa majinika le kelikely vovoka iny tsy afaka mividy groupe électrogène lehibe mba ahafahany mamatserinaratra ny fiarina zay atao de zay zany aloha mikatona akolaka de mitombo anisan'ny tsenasa faharoa no ny disadisa maro samihafa amin'ny lafin'le hoe de io koa zavatra mitranga am'le mahazo an'le tangoron'orinasa moa zany satria amina toerana anankiray de nisy fanakatonana hoe selena satria hoe resaka efa ino fa mivoaka ny gazety sy ndretra le balansoire ny balansoire misy problema de ireo orinasa maro samihafa ao am'le toerana misy an'le balansoire no sele tsy afaka miasa tsy aitran'izao zay mitranga satria zany le zavatra mitranga raha fahafantarana azy nefa ohatrany hoe ady no lohany resaka fifamalena fedivera le de famoaka basy de atrany resaka fiarin'olona zany voatohitohina vokatry le izy de tena hoe tena mba misy voadinika sy voalanjalanja ve le fanapaha-kevitra sa le fitondrana am'izao fotoana zao mihitsy nefa manosika ny olona ao andeha am'le raharaha ohatrany mitranga any faritra Azia sy Azia tsy matsinanana am'izao fotoana zao de rehefa miresaka an'ireny moa ny olona rehefa miresaka an'ireny moa ny olona hoe Gen Z zany le génération Z raha miresaka an'ireny hoe Nepal miresaka an'ireny azadiny fa tany Timor tany Philippines tany Nepal tany Cambodge de ina zao mitranga any Philippines resaka kolikoly amin'ny fanomezana hoe tsy hanambary-panjakana amin'ireo projet de morotaka ny any atoerana sakoroka be mihitsy inona ny tany Timor ohatran'izany resaka ady amin'ny kolikoly ny hoe fanomezana tombontso mihoapapana reo manam-pahefana voakasika zany moa ny parlementaire ny tany Timor hoe be loatra kosa hoe mena 4-4 de tsy nanaiky ny vahoaka fa nirotaka de hoe omena tombontso hoe omena fisotrondron'olo mandra-pahafaty reo solombavam-bahoaka na de tsy solombavam-bahoaka ntsony ary parlementaire zany de tsy manaiky an'izany ny olona fa sy ny ohatran'izao inona ny zavatra tany Cambodge tsy mifanalavitra an'izany Nepal moa fa tsy resahana tsony le any Nepal isan'ny hoe tena natofoka vahoaka ny resaka kolikoly fa raha mampitatsika Nepal nefa 7 amin'ny 20 fa i Madagasikara fa 7 de revo am'izany amin'ny 20 de misy miteny inona moa ny idirany iny tsy mahazaka crise tsony raha hoe mbola isorotaka eto Madagasikara tena maromaro zany fa hoe mba fananao an'izany efa hoe ahoana ary mba misoroka antsisiny zany ve ny mpitondra fanjakana am'resaka tokony falamanana de hoe le dossier au niveau 10 fa raha kely indrindra ny dossier au niveau notre cour de justice ina moa dikan'izany ireo dossier tao anatin'ny niveau mpaka na tonga nitsangana le aray le agence de recouvrement des avoirs illicites ina moa dikany ao ambadika zany ike kolikoly etra mahary izy ny tompony andraikitra hoe zetsy ny tsara ny atariha fa tompony andraikitra ambony de alefa any amin'ny notre cour de justice ina mato be dehibe ny hoe tena tsy be dehibe ny fitakina ataon'ny olona hoe mba omeo mangarahara ny fanomezana andreo tolotra asa-panjakana tsy hanambary-panjakana satria misy zavatra mampiahy ohatra fotsiny nisy fanaovana trano be ny kolotsaina tany Morondava faritra Menabe
soa ihany ary rorotoko raha fahalomanana hoe tsy nampiasaina dia niotsaka hatrany fotony fa efa vita réception provisoire ary rehefa miandro fitokanana l izy niotsaka hatrany fotony dia eo hatramin'izao mbola aola izy tompony andraikitra tam'izany dia hoe tsy misy mankasikasika hafa ohatran'ny anaraka mitenena dia eka zany dia zay le zavatra misy ndao asiana faingy lory samy fa sao dia lanina isytoko ety ty anjara fotoana ity dia ho aloha mba miditra ny olona le mizara vaovao ny ary manomboka eto anao afaka miditra amin'ny antso ny fa antso mahazatra l izy ry samy raha isiny anao ary raha efa misy voninao mbola sy tena vonina izy ampidirina ifoana ianao raha vao tafiditra eo andao ary miaraba allo manao any faly miaraba zalahy top radio dia miaraba samma avatia eto aloha ta pesana eto mba nandeha kely indray le jio efa niaritra ny mafy mihitsy zay allo ie maheno ka efa niaritra ny mafy mihitsy zay zay aloha vo tatahorana grevy agnapa fa vaovao misy indray ty any votovorona am'izao fa raikitra indray tsy niandro 25 septembre zareo fa raikitra efa manao sakana be misy niany efa misakana sakan-dalana be miaraka amin'ny vahoaka fa tsy tanatra trony neny sady namana koa alina ray manontolo efa nanao ry zareo fa lizy lasa mivadika tsy jisy tapaka trony tena fotony le izy fa lasa ohatrany tony fialan'ny filoam-pirenena lasa ametsika eo dia zay le izy fa mila le resaka fisamborana izy menada ohatrany mba tsy mety ihany kosa aloha le izy ahoana moa ny afahana olona manao civile misambotra olona tena fantanina mipetaka miteny ny préfet fa tsy izy ny nampisambotra iza zany reo olona nampisambotra iza zany reo manao civile izy tsy maranira zany rehetra gendarme zany rehetra polisy fa inona zany raha ohatra ka gendarme raha polisy ka tena isambotra inona tena anaova ny pays militaire zay aloha tena zay aloha fantanina mipetaka tena ray tsy mety kosa zany fa fanjakana inona no misy etiny fa ro manarakaraka zany le izy efa natao io 25 eo amin'ny 25 lakamisy lafa natao kosa rakazy izy dia atao na izy voasambotra na izy manjary mampanahelo izy menadalina voasambotra any tsy izy efa rany raha ohatra ka hijanojana ohatr'izao fotsiny olona rehetrarehetra dia lasa mampanahelo izy lasa sy contrôle judiciaire raha efainy eo valiny io fa tsy maintsy amin'ny sursitaire reo dia zay le zavatra mety mba misy plan be kosa rehefa tratrana izy milizy afa nanao ny ainy zavatra ho zavatra mba nyvahoaka kosa mba aloana ngamba efa mirisana na ny ainy votorona aloha mba manao akoatra ny resaka 25 aloha tena zay le zavatra tsy maintsy ametrahana fanontaniana tena manana finiavana ao amin'ilay atao hoe fampandrosoana ve ity fitondrany ity raha ny valy teny avy amin'izareo dia eny fa raha ny zavatra iaina sy hita dia mifanalavitra amin'izany raisina aloha ty antso manaraka ity dia resadresantsika ny manodidina an'io andao za tsisy allo miaraba miaraba tsika topo radio mpanao gazety miaraba topo esorolo eo ambony tondraka zay ihany do fa rehefa ohatra ka tsy esorintsika le ambony tondraka dia mitohy azo zavatra iainantsika zao efa tsy tanysaina zany zavatra tsy mety ataon'le mpitombiny efa be loatra efa teny fatedrangily efa hitatsy mahomby zay rehefa hitatsy amin'ny 25 dia lasa zao zay aloha miafitra fotsiny loha dia aloha manendaka an'ireo mihitsy aloha hatrany amin'ny fakamy mihitsy fa tsy retsony ny hipetraka eo ka lasa manjary manao ny tsy fanao zay ny fandehan'le izy dia zay ny teneniko hoe alohatsika manana fahasahina toy ny an'ny Philippines toy ny an'ny Nepal tena alala andreo tany amin'ny fakamy mihitsy zay dia aloha mihitsika aloha isolo dia tsika mifampidinika fa reo aloha le solony fa raha mbola zao no mitohy efa tsy izy tsony dia ozy izy le olona iny le hoe lo olona moa izy iny ry tahina kely lo olona moa le mitena an'iny hoe sao dia voafitaky ny Facebook sy ny aloaloha amin'ny onjam-peo fotsiny fa tsy reny ny andrefesana fa faible le mpanohitra ka tsy le mpanohitra tena resahana io na le manohitra ny aizina resahana zany dia vokatra hoe fahatapahan-jiro ny tsy fisina rano sy ny sisa sa le hoe manana hoe politika hafa hitantanana ny firenena ndao raisiny anao aloha miaraba tompoko manao ahoana allo ndao ary miaraba taosy sarola
salama ye maheno ka rahatsika misy fa namarihana ohatra zany hoe rehefa tsona ny vahoaka mandeha ny fitarika dia ny vahoaka tsy manaraka raha tsarotsika tsara fa misy fotoana zay tena nandana ny ary tsy fantatro hoe nahavo samby trafika menadasa menada nanao kanjamina tena malaika ohatrany nampiasana vavany mihitsy mikekeo ny fanambana famalonana mitay sosotrany olona mantenaka amin'ny hevitra siny hoe tena naneo ny fahavonona ny olona fa nataon'ny fanjakana mahita dia mitoy izy io manjakandro fisamborana tsy olona be dia be ndray fa menadafo tsy ndray satria efa zakany fitondrana ntsony dia vavataon'le misy terme madarety tsy manaiky ny tena ny amin'ny famarin-bahoaka ny amin'ny fampahoriana vahoaka zany rehetrarehetra zany akoatra n'izay zonazy sady tsika voafakafaka tsy tety dia le fanjakana tena tsy meny atran'izany ary abaribarina zany satria tany reny noforajerina tamin'ny propaganda reny dia niteny manao izay mahateza tsara manao izay mahateza tsara vahoaka koa manaraka dia zany tena delira diday dictatorial zany misy tolo naona fomba filaza azy fa dia zay ny fitondrana misy amin'izao fotoana mitsosondrany tsy mandeha etso zany fa didiny be sandro no mandeha ka tsy haiko zany mbola fomba hoe rahoana fomba fiainatry zany zay matsy le andresana teo satria ny eo amin'ny taontsika hoe ny piaradisy ny fomba fitondrana zany dia manofokofoka ao anatin'izany hoe tsy eny amin'ny Facebook na eny amin'ny aloaloha zany fa zay zany ny andrefesany hoe raha ny aty amin'ny Facebook fa ny ekevitra amin'ny Facebook ny j'adore ny j'aime zao de zao sy ny sisa dia tsy zay no hitan'ny maso zany ao anatin'le izy dia mazava be zany satria fa merimerin'izy ireo dia malemy marefo faible etcetera ny mpanohitra fa mbola vo roa sy telo nefa no mbola vo miresaka maneho hevitra ary mizotra ao anatin'le hoe dinana manara-dalàna ao anatin'le zavatra izay atao dia fa reny zany no zavatra misy raha ohatra ka ny ainana tamin'iny zoma lasa iny ahoana tokoa ary zany no ataontsika hoe andinganana an'izay andaloha raisiny ianao miarabary salama manao any ndao ary maheno anao aloha zay aty resaka fisamborana natao tamin'izy menagay re zany namely tapika egalany maramita polisy zany tapagegana naty hoe tsy maintsy ataony atoko devd fisamborana ny ten'olona hoe na fomba ahoana na fomba ahoana ary fampalahelo misy ohatra ny zavatra ohatra zay tianareo zay tianjareo ataona atao ka io zany rampona hoe mivery fotiny an'io zany vahoaka amizao zava-misy zao eo zany ahitana hoe satria ma atao anatin'ny telefona mahana mihitsy le fomba fanjakana hoe ao anaty telefona fotsy le mpanohatra maivava misy anaty Facebook fa rehefa tena hoatsona tokoa le olona vatra tsy misy tonga fa raha hitetaka daholo fa dia misy moa maivava be hoe aiza mpanohatra ohatran'izao sotazo io azao misy hetsika io zao dia mahazay zao le vahoaka saty ambasy fa raha misidentimo fotsiny tetantalina ko satria efa manesiny raha rehefa mitsaka talana daholo dia hozaka mitsanjakany fa rehefa atsotra le olona raka ohatra ao anaty telefona fotsy fa no vazavaza za tena mpamiasa mpamiasa raha tena tantarana dia anongana ny any gazeta fa ampapataka azy hoe tsy mety ny ataony ie manazana zany aloha dia nisy fombiazana ny zavatra mandeha ny faneo-kevitra tena amin'ny Facebook
sy ny amin'ny anjoanterabia ohatran'izao ny antony dia izao betsaka tamin'ireo zavatra nyresahana na amin'ny antsotarabia ataon'ny vahoaka amina onjam-peo toy itony sy ny amin'ny adihevitra ifanaovana amin'ny haino manjery na amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny tambazotra sosialy no mampigoropaka porofotsiny araka ny resantsika teo hoe atao reny raharaha izoma io fotsiny dia ohatran'ny hoe natao aksesika be mihitsy ny fitondrana fanazavana izay hoentin'ireo tompon'andraikitra voakasika voalohany raha hoe ny rano sy ny jiro fotsiny ny rano sy ny jiro fotsiny dia araka nambara teo le ministra voministra ny rano hoe ny vahiny tao amin'ny RNM tao maly tao anatin'ny fandarana manokana totra zany koa ny ministry ny angovo dia mitondra ny fanazavana hoe zao ny elanelana zao ny zavatra tao mitanisa zavatra tsy vaovao ny zavatra tany sainy fa ny vahaolana izao dia zao ny fandraisan'ny olona manolozany lisy fa tsy hitaraina hoe meritra ny rano ny kely ny tosika ny rano vokatry ny kely ny tosika ny rano zao dia hatramin'ny mpamboly vary amin'iny commune manodidina ny Betsy Mitatatra zany ny any amin'iny Ambotro Manjaka, Fiombonana, Kadomanga izany inge dia miandry ny rano avy amin'iny rano amin'ny Kiopiny makarina ny rano mamatsy ny loharano mamatsy an'izany mialimenté ny Kiopa zany dia avy any amin'ny Tsiasopaniry zany dia ny jirama no fe azy dia mazava loatra fa ny fahatarany famahana ny barazy andehana ny rano any Kiopa mahazo ny tantsaha amin'ireo faritra eo mamboly vary dia zay zany le izy dia olana be fa natsoan'ny tompon'andraikitra tamin'iny fahatran'ireo commune zay voaresaka teo ireo ny tale général ny tompon'andraikitra teo ny jirama ny ame jereo ny fahavoazan'ny tantsaha vokatry ny fahatarany rano tonga avy any zany nge le resahana ao anatin'le izy nefa tsika miresaka le hoe fahavitahatena na hoe resaka miara-tsakafo zany reny fambolena vary zay nananganana sekretariat-mpanjakana manokana kanefa zany zao ny zavatra eto ambanimaso eto zany tsy resahana tsony zany any amin'ny faritra mikasikaandreo le hoe fotodrafitrasa ara toe-karena tokony atao anisan'izany ny todrano anisan'izany ny lalana tsy resahana ny tsena zany fa mbola resaka hafa ny amin'iny zany zany lesan'le problema anatin'ity voaraisiny ty antso manaraka ty raha voniny sy tapaka izy mbola afaka mandray anao satria na fotsiny io ndao raisina aloha ianao ary manahoana ry tahina kely koa mikopakopaka fotsiny any tsy fantatra na manao kokoa izy na manao bonjour eny ary miarava tompoko ndao ary verona kely izay indrindra ely izy le alahelo le olona efa mitangorona efa tena ao am-polo le olona daholo ny alahelo ny olona ray manontolo amin'le izy jery tsara resaka rano manazava ny tompon'andraikitra resaka rano de tanimbary iny tsisy rano inona tsy mampisy rano le tanimbary totofany zareo ny ohatran'ny eria tsara soteny kosa tanimbary 70 hectare kosa reo sa mitotofanao lalan-drano mba tadidry tsara fa voaketsina nany ambony any tsy mahazo rano daholo ny ambany ity totofany fantrakana kosa de le tambany iza manotritra ny tambany io fiarikarenany olona ny io e de hainy mahatonga le olona iteny hoe de valina fa mitako kosa le olona de ho fisamborana ny valina zay tika mametraka tany-tandalana ekeko tany-tandalana apetraka le tany-tandalana fa ataovy tandalana koa le fanaovanareo fisamborana olona ile izy zay le problème de tsy azo atao le manao no zavatra tsara zay fa mba hany kosa no direny olona ataovy tandalana rehefa misambotra olona atao ambony uniforme le fisamborana olona fa azo atao tsara zay satria tomobile fa tsy tomobile fitandro filaminana rehefa le manao le amin'ny olona misambotra efa tsy fitandro filaminana raha maratsy fantatry olona manao teny civil de ahoana kosa no haneken'ny olona zany zany vena ndio atao hoe de iza no agoatra zany foana vena sa le fomba fiasa ohatry zany zay mahatonga le olona ikeny am'izao ary mitrota le vahoaka io ne le natonga le sivitsiroa leva lazaina fa hoe misy maramina atao manao force de l'ordre raky antanakely de zay natonga maramina de aita zany zao le force de l'ordre am'izao namanareo hoe reny manao any reny nareo ray mantolana eny ihany olona am'izao manina le force de l'ordre tsy miteny any le io zay nga masolo ndao ary resantsika makasika le ataontsika hoe tena ho amin'ny hoe fampandrosoana marina ve ny antony matsy de zao manana tetika ho an'ny fampandrosoana ary mijery ny ataontsika hoe sokajy fototra voalohany secteur primaire ve ny fitondrana ankehitriny ny antony matsy de zao io nanao filazana fanambarana reo professionnel reo matianina reo amiletsika manao an'ny sakafombiby provandy etsetra fa dia noho ny zava-misy de voatery hanafatra katsaka
anivelany fandraisantsika tety any io ary katsaka 5,7 tonnes 45,000 tonnes no afaran'izy ireo zany amin'ity campagne ity. De ianao hoe ry tahina kely de mieritreritra hoe Madagasikara de tsy mety volon-katsaka eto amin'ny voatany manontolo na Analamanga eo, Bongolavy eo, Itasy eo, Vakinakaratra eo, ny any amin'ny faritra Moromania eo, ny any amin'ny Matsiatra ambony eo, hatrany Orombe eo, hatrany amin'ny faritra Andro eo, tsisy tsy mety an'izany katsaka zany na ny atsimo andrefana mety amin'ny volon-katsaka. Fa maninona tsika no anafatra de zay le izy satria le politika zany de tsy mifototra any amin'izany secteur primaire io anefa de isan'ny ray tao anatin'ny nanonganana fitondrana teo alohany teo aloha tam'le nisy fiaraha-miasa tam'le orinasa hoe Deo Corporation zay anao volon-katsaka amin'ny tany midadasika eto Madagasikara de nombona moa zany amin'ny mivarotra tanindrazana mivarotra tany sinitrisa de raha mahitsy zao zany vokany raha mahitsy zao mivokany fa dia tsy mivita ny hoe manafatra varitsika hatrany amin'ny 700,000 tonnes mbola tsy nisy tao anatin'ny 5,000 tonnes zany hoe anatin'ny campagne anankiray de anafatra vary 7 tonnes de zao zany mbola miampy manafatra katsaka hatrany amin'ny 5,7 tonnes de efa tsy resahana tsony ny kafe hatramin'ny siramamy afarany nefa de ananantsika orinasa teto ananantsika amin'ny volofary de zay zany le izy hoe tena fampandrosoana le resahana Madagasikara tsy maintsy mandroso inona ny tenenina ndao lo raisy ny tiantso manaraka ty fa mbola itoy ty resaka ty andao za tsisy ya ferma kely ona faraka dito piteny zao tena zay atopataly no katesy mato hoe eo apabe maso manao miana lenao miteny dimy taona fotsiny navakatsa ampitolo 400 mégawatt de vita zany afaka ny odany jirama raha molo ireo mpamatovola ireo mahazatra tsika ireo no antenaina ampisafotra volatika tandrositika nahatramin'ny 2061 tenine zany toanana ny anteneran-dolona ny aparany mianavana université anteneran-dolona sa université anteneran-dolona sa hôpital manarape tenine zany ka makazanfiaina vahoaka moa zany voatany voatany amboloany io amin'ireny fomba-fiteny ireny de fatianao an'izany fa tsy eto amintsika kory ny tiavitana an'izany ary aiza elan-tany nasatra ohatran'ina raha fiarina teto ka meny de anafatra katsaka hanovana ny sakafom-biby eto Madagasikara fa raha atao hoe ny vary de mety kena ihany zany mety hoe kena ihany zany tsy mitodika tanzany fa teneninao hoe leran'ny Madagasikara to tatitra mahavokatrakatraka naiza fa ny fitodiana mandeha makany amin'izany satria ampahakaina mitsy le firenena le vahoaka tao amin'izao de zao ny farany de mahasasaina antsika rehetra ka de hoe nyvaholana amin'izao fa io raha hoatonga amin'ny hoe fipihotanana kamisy zay mitrangy eo zaka ny vahoaka foana iko zao raha zaka ny vahoaka foana ninona zavatra mifantoko zao raha zaka ny vahoaka foana fa avy eo mitsy mandeha rehefa metsika ny vahoaka de zay zany fitafarany zaka ny tsony io zay koa de mbola resahana mikasika ny hoe industrialisation iza tokoa moa zany tsy ino azany iza tsy ino azany tsy atoky an'izany hoe mba amorona asa anosika ny toe-karena hiteraka valeur ajoutée zany satria mba ho ahodiny eto toerana reo akora fototra mba hoe mba ho lasa sady tsy vitany hoe mamorona asa zany mba tsy hoe mandeha fotsiny any ambadika any de zay zany le hoe mba misy an'ireny hoe odofo mba ny anetsika ny isam-bohitra isan'ny distrika zany mba andray ny vokatra ny atoerana anosika an'le fambolena fa hoe miakana am'le jirama io miakana am'le herinaratra io fa zao nefa ny zavatra misy nefa mba misy de mamono tena tsy kelikely ny mikatona isan'andro ny orinasa ary ny orinasa madinidinika zay mba hoe orinasa le tony ataontsika entreprise familiale mampiasa olona 5 10 20 mihidy tsy kelikely satria le charge fixe tompoko de tsy zaka itsony le charge fixe le karaha mampiasa ny ofatrano ny jiro nefa ny vokatra tsy afaka miodina le orinasa no le izy de mbola manampitrotraka le zavatra misy amin'izao fotoana zao rehefa tsy mifakahazoazo na tsy mifanaindray amin'ny lafiny politika
ny fijoroana ataon'le mpapandraraha kely de dressena arabaky teny iny le dressena tratra n'le tsindry araketra manao an'le redressement fiscal lary vola tena ay tena tonga de manapaka lalandra ndozatsy izy miaraba tompoko manao ahoana manavonakavety ny zavatra tiako tenena de mikasika an'le faninanakeka aloha reny aloha zany a de ahitana foana hoe tiampisaosy ny gasy satria na inona vola foana misy atrio fiainana tena mitangam-polo mihitsy mena ihiny akosy tena mafy sa rehefa saingy zao tsaka olombelona ihany mbola olombelona reny tsaka eny ny ambadiky maha-olombelona azy tsy fantatra tsony ny any ambany latabatra sy ny any anaty bozinakanjo tsy hay manamboatra kravaty retsaretsa de za zany a bravo aloha de misy dilaine sota fanatresina afrikaine voalohany izy zany ty afrika ezaka kely sy de ezaka kely fa zao to de efa le matavaky de andeha joty be iny aloha tsy matavaky e fa masaka tsara fa le mpahandro fotsiny tsy mahay mandoatra manao zaka vilany sasany atao bebe loka ny sasany atao ny kely loka zay zany le izy de lasa tsy de nahina kasika le fitondrana sy ny fiainana misy fanjakana veto ataovan'izay ndray aloha rehefa tsy mahavoa de taka ohatry ny baolina takampa taveakena de velao zay tsipona azy any tsipona tiako teneniny rehefa tsy fifidianana trano ty a ka hoe tombotsoanareo fidina fa ity efa any ambolaninao daholo de fanontaniana rehefa voatongo ny taninao rehefa lasa amin'ny tsy fandripahalemana jika may ezainanao andro aman'alina ny fitsabony efa iainanao ny fampianakany efa iainanao inona ihany aky zany mbola mampipetraka anao an-trano inona mbola mahavakina an'le tanoka amin'ny lido sy ny korsa vitsika inona mahita fotoana anaovanandreo ve na tsy le miaka-mety anoatra an'le tamibary sa miandry ahotana ohatry ny porosy rehefa tsy mahita toerana tsony anaovana korsa vitsika fampiasainy loatra an'le korsa